Fitiavana mandraky izay no nitiavako anao. Tsy misy mahasolo na hoaizy anao zaho miantso avy manatona ty. Zaho Jesosy te hizara fity. Fitiavana mandraky izay no nitiavako anao. Tsy misy mahasolo na hoaizy anao zaho miantso avy manatona ty. Zaho Jesosy te hizara fity. Fazanako sy asany tanako adidiko foana naonanaone. Tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana mampalahelo ahy raha reraka anona. Fazanako sy asany tanako adidiko foana naonanaone. Tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana mampalahelo ahy raha reraka anona. Fazanako ny anao asany tanako dia didiko hatrany. Fitiavana zatakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine. Zaho miantso avy manatona ty. Zaho Jesosy te hizara fity. Fitiavana tsy atakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine. Zaho miantso avy manatona ty. Zaho Jesosy te hizara fity. Fazanako sasany tanako adidiko foana naonanaone. Tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana mampalahelo ahy raha reraka anona. Fazanako sasany tanako adidiko foana naonanaone. Tsy maintsy kolokoloko satria nandaniko fotoana mampalahelo ahy raha reraka. Fazanako asan tanako adidiko foana
sitracao Jesô toneo ty fotomany torovandrova tsentosento sesilany tsy miafina minao injao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fanikapoka avy aminao tsy maintsy sotroina razonao atao mba satriko soloina anefangotingoty any zany fa misitrakao irery anye Jesô no atao mihaliangaviko anao Jesô malala tolorihery ao mba tsy isalasala fa iantorakeo antratranao no hitalao sy ahaizako miatrikaly vaova anefa avy aminao savy aiza ity fiainana mangidy ity sakaiza mba tendrinao savalinotako tokoa fato manonjanonja efa tsy hoto ifonako aminao re Jesô sy ny fahotako manimba fo tsy mahazo ka ialako natendrinao navalinoty zao nianjady amiko mangatsika rehetra isa-tokantrano isam-batan'olona manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina izay manaraka izao Alarobia masina eto amin'ny onjam-peo izao. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Andriamampianina voanginy Herinandro aina no miaraka aminao amin'izao Alarobia masina izao. Ho Paoly apôstôly voageja manodidina izay nefa tsy tery, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, na dia eo azany tsy fahafahana mivoaka ny trano fonenana dia mbola afaka miaona amin'Andriamanitra isika. Ary isaorantsika azy zany fa izy nefa miteny amintsika hoe naiza naiza ny antsonareo ny anarako eo nanatonako anareo ary eo no hitahiko anareo. Koa iaraka hitsangantsika rehetra ny tokantrano any mariky ny fanajantsika an'Andriamanitra dia hanome voninahitra azy isika. Koa ampitomboana ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiresana antsika rehetra amin'ny fanamasina. Hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo 5:7. Salamo 5:7 novakitsika ny andiny voalohany hatramin'ny 9.
ny andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa voavakintsika izany salamo izany dia ny firana amin'ny FPVM fahaenina ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa no iraintsika. Vakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hanandratra anao ary Andriamanitro mpanjako, sankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalaza anao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehova ka tokony ho teraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandrananao, sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Hanona ny fahatsiarovana ny habe ny fahatsaranao izy, sy iopo ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehova, maharpo sady be famindrampo izy. Amen. Naviry vazatany osimponinao an-danitra, miraisa feo kamira ny fanavotan-dehibe. Naviry vazatany osimponinao an-danitra, miraisa feo kamira ny fanavotan-dehibe. Zay amonjena marobe, dia vitareka minera. Zay amonjena marobe, dia vitareka minera. Aviri fiangonano, masandratureni feo, niderani mpanavotra, na dia nefitraziza. Dia wambangeanana, irasuni ziuna, dia wambangeanana, irasuni ziuna. Iondrika hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, lay tomponay sy mpanjakanay ary Andriamanitray. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany. Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Lay Andriamanitra tia anay, tsy mahafoy anay, fa mihevitra isan'andro ny ahatsara anay sy ny amonjena anay. Misaotra anao zay Andriamanitra, ny amin'izao fotoana izao, satria raha tsy ny fitahinao dia tsy nisy izao fotoana izao. Midera sy mankalaza anao zay, no ny fahasoavanao rehetra, ny fahatsaranao rehetra izay arotsaka ao aminay. Misaotra anao koa zay, na dia ato anatin'izao hoe andro fahanginana zao aza, ao anatin'ny fioboana no ny aretina izay mandalo eto amin'ny firenenay. Dia tsy mba navela anao zay Andriamanitra, tsy antso ny anaranao, fa mbola jerevanao isan'andro, no tahinao foana. Tsy navelanao ananayana tebiteby, satria teo foana ianao, nanamarina ny maha-Andriamanitra anao, izay mbola miteny aminay hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka aditiko ihany. Ka tena melona anay ianao, nanome sakafo anay ianao, nijery anay ianao, tsy noho ny fisasara anay izany, fa kosa Tompo fitahina sy fahasoavana avy aminao. Eto zay Andriamanitra, manome voninahitra anao ary ny amin'izany fahatsarano rehetra izany, miendrika amin'ny amboninahitra soderaina ianao, koraisany famezam-boninahitra sy fiderana izany, fa vokatry ny fonay izany manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Masotoerana isika rehetra. 'Ave, 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 '
ny anambarana ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ry havana. Dia ataontsika ny hira 730 ao amin'ny firana fifoazana. Ny andino voalohany sy ny andino fahatelo hoe ry fanamasina ao ambony ihirako Jesosy Tompo, izay aty dia mila vonjy afanao atanjao. Masina wambuni iraki Jesosy Tompo, Isaya kitemila vuzi afanau watanzau, ifanai masina umidina anafana ampayayareri zani furazu pautana ovuze salveri oria masini Jesosi zairini fienena iasana kuaretinusi manjani famutena rifanai masina omidina anafana apayayaeri sani furazurazu pautana ovuze salveri. Ny tena sitrapon'Andriamanitra izay entina amintsika indray amin'izao Alarobia masina izao, dia izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20. Ny filazantsara araka ny Matio 7:20 ka ny 7:30 hatramin'ny 9:30. Filazantsara araka ny Matio 7:20 ka ny 9:30 hatramin'ny 9:30. Omany eo anoloantsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa mialohan'ny hamakitsika azy dia tsara ny manamarina fa omaly dia andro ny fanasitranana. Ny fanasitranana izay nataony Jesosy rehefa nahasitrana marary marobe Jesosy, nanao fahagagana be dehibe, nodera dia rain'ny olona no membonahitra, dia tena tsy zaka ny mpisorona, tsy zaka ny loha olona, tsy zaka ny mpanorandalàna, ny fariseo, ny sadoseo zany, samy tsy nahazaka an'izany avokoa ny mpitondra fivavahana rehetra. Ka nitady-hevitra izay amandriana azy, ahoana ny amandriana azy mba hahitana izay mety hadiso azy. Iny fanasitranana omaly iny no tena niteraka ny fahatezeranyreto mpitondra fivavahanyreto. Teo no nanomboka amin'izay ny tsy maintsy fiezahana ny tena hoe isamborana an' Jesosy. Teo no tena nitsiro ny saina, ary resy latra tanteraka ny amin'izany izy ireo. Ny any hevitra ireo dia izao, andezo fandriana ny amin'ny teniny sy ny amin'ny fampianarana. Ny mpitondra fivavahana manko ny anatra nandritra ny taona maro izay vao nahazo an'izany toerana izany. Fa ity Jesosy ity tsy fantatra hoe taizany ny anatra, ka raha fandriana ny amin'ny teny izy sy amin'ny fampianarany dia mety hita ihany fa mpandainga, hita ihany fa tsy marina, dia ho hitan'ny vahoaka izay manaraka azy zany. Teo ry havana dia ny fandimbina metram-panontaniana tamin'i Jesosy ny mpitondra fivavahana. Nanantona ny mpisorona, nanantona ny loha olona, nanantona ny mpanorandalàna,
fahefana manao ahoana nanaovanao zao, ary izany nanome anao zao fahefana zao. Tsy namaly Jesosy. Fa zao nataony Jesosy koa mba nametram-panontaniana, fa mibatisany Jaona moa avy tany an-danitra sa avy tamin'olona? Nieritreritra izy ireo hoe inona navaliny an'izany, raha hitenitsika hoe avy tany an-danitra ko nahoana ary no tsy mino tsika, nahoana no tsy mino azy? Ary raha tenena hoe avy tamin'olona, natahotra sotorahan'ny olona vato. Ohatra ny hoe tsy mino indray koa ny asan'ny Jaona. Anyeriny dia zao, alao valiana hoe tsy fantatra. Tena maro zareo tsy fantatra izany. Dia zao nataon'i Jesosy, izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao. Lasy ireo niala teo, nanontany ny fariseo, mo mety va ny mandoha vola etra ho an'ny Kaisara? Ho Jesosy, asa ho ianahy ozy izy ny farantsakely, fandoha amin'ny etra, dia nentina ny denari anankiray. Dia ozy izy Jesosy, sarin'izy ty sy soratr'izy ty. Ozy ny fariseo namaly azy hoe any Kaisara. Dia ozy Jesosy hoe alo avy any Kaisara izay any Kaisara, ary an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Noho naray izany ireo dia gaga ary lasa nandeha. Niditra indray manaraka, nanontany indray Sadoseo. Ireto Sadoseo reto dia misy tsy mino ny fitsanganany tena maty. Dia ozy tamin'i Jesosy, nisy fitombirahalahy taty aminay, ny zokiny napakabady dia maty, ary mbola tsy niteraka izy. Dia namela ny vadiny ho an'ny rahalahiny. Dia ny vady ireo, dia maty koa ilay rahalahiny tsy niteraka. Dia niditra indray hatramin'ny faharoa, fahatelo, fahefatra, hatramin'ny fahafito farany. Samy maty avokoa, ary maty koa ravehivavy. Dia ozy izy Jesosy, ozy izy nanontany an'i Jesosy, fa iza amin'izy fito amin'ny rahalahy moa no vadin-dravehivavy amin'ny fitsanganany maty? Dia ozy Jesosy hoe madisanareo tsy fahalalànareo soratra masina, fa amin'ny fitsanganany maty dia tsisy apakabady ary tsisy voaka-pakarina, fa tahaka ny anjely avokoa any an-danitra. Ary Andriamanitra tsy hany maty fa hany velona. Sy nateo koa ny Sadoseo lasa, fa mpanorandalàna anankiray no mba fetsifetsy satria menatra, satria ny alamaina daholo izay rehetra nanantona an' Jesosy. Izy nanontany hoe fandidy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia ho Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary ny faharoa dia izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany ny antonona lalàna rehetra sy ny mpaminany. Nangina ny alamaina, fa rehefa tafangona teo daholo ireo, dia ho Jesosy hoe ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanakiza moa izy? Dia namaly ny fariseo hoe zanaky Davida. Izao no nataon'i Jesosy taminy. Koa Davida ary manao azy hoe tompoko ahoana ny mahazanany azy? Tsy voavalin'ny fariseo zany, tsy voavalin'ny mpitondra fivavahany zany, fa nanomboka teo dia tsy nisy nasana ny tana azy itsony, satria nahagaga loatra ny fahaizan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Ny alamaina daholo ireo tsy afaka namandrika azy tsony tamin'ny teniny. Na inona tiany atao, tiany ho lazaina, tsy afaka manao na inona izy. Kanefa na dia izany aza, mbola ao an-tsainy foana ny tsy maintsy sambotra an'i Jesosy ka hamono azy. Fa Jesosy kosa dia tsy andanin'izany, dia nanambara tamin'ny vahoaka sy ny mpianany ny faharatsian'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Dia ao amin'ny Matio 7:20 izay niteneniko taminareo teo. Matio 7:20 ny andininy 7:20 no hanomboantsika azy. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy
fa lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa arindrinareo alohan'ny olona ny fanjakany lanitra, fa ianareo tsy miditra ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina ianareo mba azahoanareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indrono ianareo aza. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampanino izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba, iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay mahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampanino izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba, iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa mandony fahafolony sy lila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana. Ireo tokony ho nataonareo nefa tsy tokony avelanareo irerona. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa diovinareo ny vonin-kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalitoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseam-piatsara velatsy, fa manao ny fahasampaminany ianareo sady manisy haingony ny rary vatom-pasan'ny olona marina. Ka hoy ianareo, raha ny arabelona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana taminy handatsy-drano ny mpaminany, ka dia miampangateny ianareo fa zanak'izay namono ny mpaminany, ary ianareo koa dia mameno ny famaran'ny razanareo. Ry bibilava, taranaky ny mena rana, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Ary noho izany indro izao maniraka mpaminany solokendry ary mpanorandalàna ho aty aminareo. Koa ny sasany hovononareo, somboanareo amin'ny azy fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo ao amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra, mba hanody ianareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Baraky izay novononareo tany elalan'ny tempoly sy ny altara. Lazaiko aminareo marina tokoa hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Amen. Ny faharatsy ny toetra ny mpitondra fivavahana. Ny faharatsy ny toetra mpitondra fivavahana, izany ny zavatra na izany ny ataony. Miseho amin'ny endrika ivelany, ny amin'ny fitafiana sy ny amin'ny endrika maro samihafa izay ahafahany miavaka amin'ny mpiarabelona amin'ny rehetra. Teo ajaina, teo heverina manokana, teo amboniana, ary ny hevitra azy fa izy no masina indrindra, ary izy ihany koa no madio indrindra, ka manavaka ny tenany naiza naiza toerana misy azy. Te hisongadina foana, manandra tena, nefa tsy mahay makatoa ny lalàna. Izany ny faharatsian'ireo mpitondra fivavahana ireo. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, impito Jesosy no niteny lozanareo, impito. Inenina izy niteny mpiatsara velatsy, inefatra izy niteny jamba.
ary mpitarika jamba satria tena tiany Jesosy tena nizingizina mihitsy nahariary izany toetra sy fomba nreto fariseo sy mpanora dalàna reto ary fantany tsara amin'ny Mahandriamanitra azy ny fikafikany rehetra amin'izay amandriana an Jesosy mody mametraka fanontaniana nefa zavatra hafa ny tanjona tiana hotratrarina dia ny amon'olona mpitondra fivavahana mamon'olona ratsy fanahy ratsy toetra miseho tsara ivelany ao koa fantatritsika ry havana fa Jesosy ane afaka hiteny amin'ny olona rehetra ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra afaka hiteny amin'ny olona rehetra izy hampahafantatra ary ahariariny zany rehefa tena tsy mahay miova ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahay mandeha amin'ny lalana tokony izorany amin'ny fahamarinana sy ny fankataovan-dalàna aseho an'Andriamanitra miariary zany ho hitan'ny olona rehetra fa eto Jesosy raha niteny an'izany hoe loza anareo zany nanosina ane izy nanosina ane Jesosy ry havana satria tsy mety zany fa manimba ny fiangonan'Andriamanitra manimba ny vahoaka an'Andriamanitra ary te voalaza mihitsy aza fa tena hoe misakana ny olona tsy hiditra any an-danitra ny fariseo sy ny mpanora-dalàna noho ninona noho ny toetra ratsiny noho ny fombany noho ny fampanimpona be loatra izay ataony ry havako kristianina Jesosy ianao mpanompon'Andriamanitra Jesosy ianao manao ahoana ny toetrako manao ahoana ny toetranao eo anoloan'i Jesosy manao ahoana ny toetrako sy ny toetranao eo anatrehan'ny fiangonana mbola ao ve le fiatsaram-belatsia mbola ao ve ny tsy fahamarinana mbola ao ve ny fehebebona mbola ao ve ny fitiavam-boninahitra zany rehetrarehetra zany ry havako tsy tiany Jesosy zany ary mampalahelo azy loatra raha ny mpanompony mbola mitoetra ao anatin'izany toetra izany mpanompon'Andriamanitra mpamono olona satria reto fariseo sy mpanora-dalàna reto dia voalaza hoe zanaky ny mpamono ny mpaminany mpamono ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ane mbola misy ane zany mpanompon'Andriamanitra mandrahona mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manilikilika mpanompon'Andriamanitra mbola misy zany any anatin'ny fiangonana any ary tena mamperitreritra mihitsy hoe aifikalovan'olo vaitsika tamin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izany toetra ratsy zany efa niaina tamin'ny andro fahiny fa amin'izao fotoana izao kosa mbola hita ao anatin'ny fiangonana maro samihafa manozana Jesosy loza nareo indro ao Jesosy maniraka mpaminany sy olon-kendry ary mpanora-dalàna ao aty aminareo koa ny sasany hovonoanareo somboanareo amin'ny azy fijaliana ny sasany hokapohanareo ao amin'ny sinagoga anareo sy enjehinareo mitety vohatra mba hanody anareo ny raha marina rehetra nalatsaka tambonin'ny tany falian'Andriamanitra amiko sy aminao izany faharatsiana rehetrarehetra zany fa fahafatesana ry havana ny tambon'ny ota fahafatesana ny tambon'ny ota ary ny ota rehetra dia mendrika ho valiana avokoa Andriamanitra tsy hanamarina ny meloka anao viana ary indrindraindrindra tena sarotony loatra izy ny amin'ny vahoakany ary ny planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra dia ny hamonjy ny zanak'olombelona hamonjy atsika rehetra ho afaka amin'ny faharatsiana ho afaka amin'ny olana sy ny aretina rehetra hatateraka ny famonjena amin'Andriamanitra rehefa tsy tanteraka izany tamin'ny andron'ny zanak'Israely aleony mihitsy Jesosy zany noho ny rahany mba hanafitra antsika zany
kanefa kosa ankehitriny efa tonga Jesosy, fa rehefa tonga izy nenjehan'ny olona indray, nenjehan'ny olona indray ary tiana ho foanana ety ambonin'ny tany ny anarany. Ry havako, rehefa tonga teo amin'ny fiainanao Jesosy, rehefa tonga teo aminao izy, no raisinao, no tiavinao, kanefa kosa mbola mitoetra amin'izany fitiavana izany ve ianao? Sa kosa efa nampangina an Jesosy? Efa nampangina ve? Fa reto fariseo sy mpanoran-dalàna reto, anisan'ny tena tsy zakany indrindra, dia Jesosy nasana nitsinitsy azy, nasana nitsinitsy azy, fa sao hanala azy amin'ny toerany, hanosongozona ny fiandrianany, satria mahay loatra Jesosy. Liana tamin'i Jesosy daholo ny olona rehetra, na tamin'ny fahefana, na tamin'ny asany, tamin'ny heriny. Mpanompon'Andriamanitra matahotra ny very seza. Ry havako, ry havako, fa sao dia efa Jesosy mihitsy ny ampangininao, tsy azo hiteny anao intsony. Sao dia Jesosy mihitsy ny efa tsy rarahinao intsony, fa tsy mila miteny ary tsy ilainao ananatra anao intsony. Tonga amiko sy aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Andesika Iova, andesika Iova, fa sao voahozina tahaka ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Fa misy any fariseo mba tsara fanahy ihany, ary nakatony lalàna tamin'ny fony manontolo, raha tsy resakitsika ny amin'ny Nikodemosy. Tahaka izany koa Gamaliela, izay tena nakatoy sy nitandrina lalàn'Andriamanitra. Ary na Gamaliela aza izy ny nampianatra an'i Paoly apôstôly ny lalàna. Nafa an'i Paoly apôstôly nandeha nanao ny fanompony akoatran'izay famangin'Andriamanitra azy. Ry havako, andesika hanova famindra amin'izay, andao amin'izay hiala amin'izany fihetsarambelatsy izany, andao amin'izay hiala amin'izany ady lahy zany, amin'izany ady seza zany, andao amin'izay hibanjina ny voninahitr'Andriamanitra, hakatolo lalàn'Andriamanitra amin'izay amin'izao sisa izao, ary tena hanaraka amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny hery manontolo, mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tanjona iray ihany ny tokony ho tanjon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, dia ny hanompo an'Andriamanitra hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, hamonjy ny vahoaka an'Andriamanitra, ary mitona azy hanantona an'Andriamanitra. Izany ny tokony tanjona iraisantsika rehetra kristianina manerana n'izao tontolo izao, manerana ny firenena rehetra. Andetsika hanao ny hira fahenina amby 70 ao amin'ny bokira Fiderana. Olombelona ho tompo, tsy mendrika aho ny anonona ny anaranao, nefa vonina aho anompo, mifoina ho tompo, mibebaka hatramin'izao. Hitsangana isika hanao ny andino voalohany amin'izany hira izany.
raha mba makatahaka a Nikodemosy na makatahaka ny Gamaliela sika, fa misy mpanompon'Andriamanitra mba tsara ry havana izay mba fanantenan'Andriamanitra ny amin'izao asany izao, izay mba fanantenan'Andriamanitra mba hamonjy ho fitaovana ho famoriana ny vahoakan'Andriamanitra, hanao ny asa rehetra izay hampanaovin'Andriamanitra azy. Fa raha izany ry havana no tonga amiko sy tonga aminao dia endre ny fifalian'Andriamanitra, fa ho foanany tanteraka ny ozina izay nokasainy rehefa avy nanozina ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo izy, dia nanozina ny Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminao sy ny tora-bato izay irahana ao aminao, impiry ao an-tanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety anareo. Indro avelaolao ho anareo ny tranonareo. Talohan'ny nanozonany ny tanànan'i Jerosalema, aoko fantaritsika efa nitomany eny Jesosy, nitomany raha nijery ny tanànan'i Jerosalema talohan'ny nidirany tao a Jerosalema izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Luka 7:20, 2:1-7 ka hatramin'ny 4:7. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy. Ka nanao hoe, raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany, fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitany manodidina anao, dia hanemitra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy avelan'izy vato mifanongoa aminao ho valony tsy nahafantaranao ny andro namangina anao. Nitomany Jesosy, nitomany rehefa nijery an'i Jerosalema. Kanefa dia izao tsisy ninina azo ny atao tsisy ninina azo ny atao, fa zavatra tsapany dia izao tsy afaka niasa mihitsy izy, tsy afaka nanao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izy tao amin'izany Jerosalema izany. Araka ny teniny hoe, fa impiry ao tanangona ny zanakao tahaka ny fanombany akoho ny zanany. Tena hoe te hikarakara Jesosy, te haneo ny voninahiny Jesosy, te hanasoa Jesosy izay rehetra atao Jerosalema tao. Kanefa dia izao rehefa misy zavatra atao hampanginina izany ny zavatra nanjo azy talohan'ny tintoman'iny Jesosy ity ane izy hiditra any a Jerosalema. Rehefa hiditra tany izy nirakoraka ny vahoaka, hosana hosana ny zanak' Davida, tabataba horakoraka fa mezam-boninahitra. Fa zao ny fariseo tsy nazaka an'izany, hampangino ny mpianatra ao, hampangino. Dia hozy Jesosy hoe, raha angino raha hozy izy Jesosy dia ahoana? Fantatrao ny toyany. Fantomany amin'izay Jesosy satria tianao zavatra izy, tia hampiseho ny heriny izy, tianao asa mahagaga izy, hanehoana izany herin'Andriamanitra tao anatin'izany sy ny planin'Andriamanitra rehetra. Fa tena tsy afaka Jesosy, tena tsy afaka. Indro izy Jesosy, avela olao ho anareo ny tranonareo. Isika amin'izao fotoana izao tonga eto amin'ny firenetsika ny aretina coronavirus. Tonga eto ary tena mamperitreritra ry havana, tena mamperitreritra, fa misy lalan'Andriamanitra ao anatin'izany. Izay mety tsy takatry ny saiko na ho takatry ny eritreritrao, hoe inona ny tian'Andriamanitra ahatongavana, fa ny fantatra dia izao matoa tanteraka dia izay ny sitrapon'Andriamanitra. Navilan'Andriamanitra hitrango izany, navilan'Andriamanitra hitrango izany,
fa izao sy anao manana adidy lehibe mba hamonjena ny firenena, manana adidy lehibe mba hiantoraka amin'Andriamanitra, hitondra fifonany ao anatrehan'Andriamanitra mba hamonjena ny firenena. Fa ny faharatsiny no mpitondra fivavahana ne, izany no nitarika ozina ho an'ny mpitondra fivavahana, nefa koa nitarika ozina ho an'ny tanànan Jerosalema ny nataon'ireo zany hoe tsy ny olona ihany no tian'Andriamanitra ho faizina, fa ny tanàna ihany koa dia tian'Andriamanitra faizina ny tanàna. Tiana ho lazaina amin'izany ry havana dia izao mifandray tanteraka ny amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay ny fiainan'ny firenena, ary tompon'andraikitra tanteraka ny amin'izao famonjenan'ny firenena izao. Ny kristianina tsirairay, ny mpitondra fivavahana tsirairay tena tompon'andraikitra. Ao amin'ny bokin'ny Malakia toko 2 dia manambara ny amin'ny mpisorona sy ny tsodrano. Ny amin'ny mpisorona sy ny tsodrano dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe rehefa tsy mandatsaka ampo an'Andriamanitra ianao dia voaozina, ary voaozina sady na ny tsodrano aza. Ry havako, aiza moa no mivoaka ny fitahiana tian'Andriamanitra atao hoe avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ane zany, satria ireny nefa natao hitsodrano handrotsaka ny fitahiana nataon'Andriamanitra fitaovana ho famonjena ny olona rehetra. Kanefa kosa rehefa manao foana ny mpitondra fivavahana, manao foana ny mpanompon'Andriamanitra, tsy maka toy lalàn'Andriamanitra ao am-pony, dia voaozin'Andriamanitra ny tsodranony. Tompon'andraikitra isika ny amin'ny firenetsika, tompon'andraikitra isika ry havana, fa miankina amintsika izany azavariana manome tsiny ny any amin'ny firenena hafa any hoe nitarinina anao an'izao, zao ny mahatonga an'izao, azavariana fa misy tian'Andriamanitra atao zany dia mba nanatonatsika n'Andriamanitra, anatonatsika n'Andriamanitra. Izao anery havana, rehefa isika no tsy anantona n'Andriamanitra, rehefa isika no tsy hiova fo, rehefa isika no tsy hevitra izay momba nyity firenetsika ity, tanterahan'Andriamanitra ny oziny. Fa raha tamin'ity resaka Jerosalema ity dia tanteraka tokoa ny ozina izay nitenenon Jesosy. Fa 70 taona taty aoriana dia tonga ny miaramila Romanina enina mirongo fedina Titos no mpitaritafika tamin'izany izay nanjary eo amperona izay nimbolana taty aoriana. Inona no nataon'ireo? Nanazimbazimba ny zanak'Israely, nanambany, nitsakitsana ny zanak'Israely, nopaina ny zanak'Israely. Tsy nazaka an'izany ny zanak'Israely, raikitra ny ady, raikitra ny ady. Tamin'ny voalohany natokotena ny zanak'Israely, miaramilany 5,000 alina, miaramilany Romanina 9 alina. Tambo telo sosina ozimandany Jerosalema tilika amby 70. Fa inona no natao nreto miaramila Romanina reto? Nodidininy ny tanànan'i Jerosalema, nataony fahirany tao reo, dia maty ny anoanana tao. Tsy misy ninina no hanina tsony, tsisy. Ny zanany no nivonoana, kapakapahina, nendasina, ny reny rehetrarehetra nitomany, lasa adala, tapahana ny tanana, ny lehilahy nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Raha misy mba tena hoe mahasande hivoaka maty tsabatra, fa tsy misy afabela. Rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny lehilahy, nivakina ny kibony, satria mitarozaka. Vola madinika be dia be ny ao anatin'ny kibo. Nanomboka teo dia nivakina daholo ny kibony lehilahy rehetrarehetra izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana.
ny varora ka nivoaka atao daholo ny vola madinika satria natelina fa sao dia ho lasa ny fahavalo fa oriana tsy misy tahaka an'izany ry havana fa zao tsy mbola nanaiko resy ny miaramila ny Israely tsy nanaiko resy farany dia nidorany Titosy ny varavaran'ny tempoly nitsonika niaraka tamin'izay ny varavarana volamena rehetra raha ava tanteraka ny tempolon'i Jerosalema mba eritrereto ry havana fa tamin'ny fitopolo taona talohan'izany zany Jesosy io miteny io hoe ho rava tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy ho ravana no rava ny tempolon'i Jerosalema fa tena rava zany fitopolo taona taty aoriana izany tena manambara fa ny tenin'Andriamanitra dia misy hery sy fahefana ary Andriamanitra marina izy izay mandefa ny teniny amintsika tsirairay avy ry havako tomponantoka tanteraka isika ny amin'ny hoavin'ity fireneny ity aoka ho mpanompon'Andriamanitra mahay miatrika ny adidiny ary ho mpanompon'Andriamanitra matotra hanatanteraka ny no mampiasa ny hafetseny ny alatralatra izay ataony satria diso tia vola loatra izy tsy nety niova tamin'izany mihitsy io Jodasy io tsy nety niova tamin'izany na dia efa nanaron'i Jesosy impiry aza tsy nety niova fa zao no izay fitiavam-bolana izay dia mihevitra izy fa ny zavatra rehetra azo atao daholy farany tonga ny amin'ny zavatra tena tsy tokony atao lasa nandeha nakany amin'ny mpisorona tany izy ny nandeha omenareo otrinona hanolorako azy aminareo tonga dia volany resaka avy atranoko ny lohan'ny mpisorona dia nandanja vola sekely vola fotsy 30 no nomena azy zany sekely vola fotsy 30 zany dia vidinandevo anankiray zany tamin'izany fotoana izany ny fitiavam-bolany Jodasy no nanosika azy hamadika an'i Jesosy ravana malala ao amin'ny tompo mbola ao anatin'ny toetra izay hita amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany fitiavam-bola zany fitiavam-bola namadihana an'i Jesosy ao anatin'ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ane zany mamadika namana zany ary misy zany tsy azo afenina zany fa miariary zany ary fotoana zao hanambarana ny marina mba hamonjena ny firenena ry havako nda hiantoraka amin'i Jesosy hiala amin'izany rehetrarehetra zany efa ampy zay efa ampy nandefitra foan'i Jesosy hatramin'izay namindra fofon'i Jesosy hatramin'izay na dia ratsy azotsika na dia tsy mendrika aritsika indraindray mety manao mody adala ihany mody tsy mahalala ihany dia ampiasaina ny tenin'Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana ny Andriamanitra fa ankehitriny kosa mandidiny olona rehetra izy hibebaka maheno ianao androany amin'ny alalan'izao onjam-peo izao mibebary afako mila amin'ny ratsy amin'izay mila amin'ny ratsy amin'izay fa zany no takian'Andriamanitra raha tonga eto amintsika izao aretina coronavirus zao fa avaly tsy maintsy horesena io tsy maintsy horesena na ahoana tsy maintsy horesena mahatonga atsika tsy mahazo mivoaka ny trano ohatra tanteraka mihitsy ny teny ny amin'ny tanànan'i Jerosalema hoe avela olao anao ny tranonao fa rehefa amin'ny hariva mangina ny tanàna ohatrany tsy misy olona ohatra ny tanàna lao ry havana mamperitreritra atsika zany izay tsy iainatsika hatramin'izay nefa kosa iainatsika amin'izao fotoana izao
Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny olona izay nantsona amin'ny anarako no avy any eritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka mela ny elony ary hasitrana ny taniny. Ny fibebahako sy ny fibebahanao ny fanantonantsika an'Andriamanitra hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra. Izany no hanasitrana an'Andriamanitra ny tanitsika. Izany hanasitrana ny tanitsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ry havana. Mbola manam-potoana tahaka an'izao. Mbola afaka miaino ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'izao. Fa fitiavana izany. Tena fitiavana. Ary na ny teny ny faharatsiana ary na ny teny ny fahatalana aza Jesosy ako fantatrao fa fitiavany atsika izany. Tena fitiavana. Satria tiantsika ho tsara. Tiantsika ho tafahavana amin'ny tanteraka. Tiantsika hifankaty anisan'ny didy izay napetrany izany. Mifankatsiava ianareo, toy ny tiavako anareo. Izany ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Fa raha tena mitoetra ao anatintsika ny fitiavana dia izao foana daholo izany fitsaram-belatsia, foana ny faharatsiana rehetrarehetra, foana ny famadihana ny namana, foana ny fanozonana ny namana, foana ny fanososena ny manodidina, foana izany. Fa ny fitiavana tsy misy ao anatintsika ne, izany mahatonga antsika manao an'izany. Fa Jesosy tsy mijery antsika araka ny faharatsiaka izy. Fa izao tonga Jesosy hamonjy antsika fa tsy hanameloka antsika. Ataovy zava-dehibe amiko sy aminao izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ndao amin'izay io vary niova mba ho tsara. Afaka manao an'izany ny olona rehetra. Afaka manao an'izany ny olona rehetra. Fa ny olona mbola mifikitra amin'ny faharatsiana dia olona efa natao very. Efa zanaka ny fahaverezana mihitsy izany. Izay efa nanao an'izany. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 2:500. Andiny voalohany hoe Tompo ahovay ny foko mba ho mora anarina. Hitondra ny tena tsika eo amin'i Jesosy. Tena hifona aminy tokoa ny amin'ny faharatsiana rehetra. Na mpitondra fivavahana ianao, na kristianina tsotra ianao, tompon'andraikitra tanteraka ianao. Ny hifona, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy Kristy, zokinay malalana io. Misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay. Mbola nanomezanao anay ny teninao androany. Nampiainanao anay izay resaka ny fanaovanao tao anatin'ny herinandro masina izay niainanao tamin'izany Jesosy. Tao anatin'izany tokoa no nampitanao ny hafatra ny amin'ny faharatsiana izay ataon'ny mpanomponao. Hifonana aminao izany Jesosy. Mamela ny elokay Jesosy aho. Mamindrafo aminay. Ny amin'ny fihetsaram-belatsia anay. Ny amin'ny tsy fitiavanay. Ny amin'ny tsy fankatoavan-dalàna. Ny amin'ny fizahozahoana.
Hifonanay aminao zany. Ny amin'ny fitaka maro samihafa. Izay manao tsinitsinina anao Jesosy. Manao sitosika anao. Mampangina anao. Tsy tiana hiteny anao Jesosy. Hifonana aminao zany. Hifonana aminao zany. Mamindra fo aminay Jesosy. Tsy tiana hilaza ny faharatsiana ianao. Mifona Jesosy eo. Zanakatiana no anarina sy faizina ho ianao. Nefa ataonay tsinitsinina ny fananaranao. Mifona Jesosy. Mamindra fo aminay tsirairay avy isa-tokantrano. Na iza na iza Jesosy. Mangatra-pamelana aminao zay. Mpanotana izay Jesosy. Ary efa nilovainay tamin'ny razanay zany. Ka hifonana eto anatrianao. Fantatray kehitriny ny vokatra zany. Fa ny fahatezeranao Jesosy. Ary mitondra ozina ho anay zany. Ary metraka any amin'ny firenenay. Jesosy eo. Mamelana ianao. Mamindra fo aminay rehetra. Maniry zay Jesosy. No afaka amin'izany zavatra ratsy zany. Maniry zay tsy anao an'izany Jesosy. Tsy amerina izany tsony amin'izao sisa izao. Fa nefa kosa Jesosy. Ilay devoly fahavalinay. Dia miezaka isanandro. Ny anangoly anay. Ny animba anay. Ary andavo anay. Ianao moa Jesosy efa name anay ny fahefana. Entina mandroaka an'izany devoly zany. Koery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Nazola mandidy ny fanaratsy rehetra. Miala tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Ny devoly ny fiatsaram-belatsy rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Miala amin'ny devoly tsy fitiavana mana rehetra. Ny fitiavam-boninahitra rehetra. Didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Miala amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Hatrany ampitan-dranomasina any. Miala ny fanaratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Potehina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly manimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny devoly manimba ny firenenay. Potehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Ny asany maizina rehetra. Didina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly fialonana rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manakorotana ny fiangonana rehetra. Didina rehetra Satana. Miala nareo. Miala. Any amin'ny fariafo. Any anjara fitenao amin'ny devoly sy ny firongony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy aho. Misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy. Satria mbola mampandresy anay ianao. Amin'ny adinay. Mampandresy anay manoloana ny fahavalo. Izay manimba anay. Mangataka aminao zay Jesosy. Ary tsahy aty anatinay tsirairay avy. Ny fanahinao masina. Ny fanahy fitiavana Jesosy. Ampitoera ty anatin'ny fona izany. Hanananay fitiavana Jesosy. Ary ihany koa ny fatahorana anao. Ary tsahy aty anatinay izany. Hankatoavana ianao Jesosy. Amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra Jesosy. Meo anay ny sotim-po. Hatanterana ny adidinay. Sy ny asa rehetra izay ankinao aminay. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra indrindra Tompo. Tanterao raha Jesosy ny teninao. Fa tsy olombelona akory ianao ka ho tofo mandrakizay. Fa noho ny amin'ny anarako ianao dia hononiko ny fahatezerako. Misaotra Jesosy. Misaotra mampionina ny fahatezeranao. Misaotra vao vela ny elokao ianao. Amin'izao sisa zao aza manota intsony. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra anao. Namela ny elokay rehetra. Faly zay Jesosy. Ny amin'izany famelan-keliko zany. Tsy olana amindrana fofotsiny zay. Fa olana vela eloka mihitsy. Faly zay Jesosy. Satria sambatra ny olona. Zay vao vela ny elony. Sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka. Ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Hitsangany sika rehetra. Raha tsika manao ny fanekam-pinoana kristianina sy raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho.
ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijalana nanapaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazofijaliana matika nalevony nentina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka fanan'Andriamanitra raitsy toa avy any avy tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masinao ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho antsika ry havana izay tena nibebaka marina tokoa dia tena minoa fa tena voavelany elokao na dia izany aza andeha indray izao amakivaky fiainana raha tsy eo Jesosy aty anatintsika dia tsinitsininy fa tahaka ny kompantsina maneno fa Jesosy ilay fitiavana izany nitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Ny raha enina 700 ao amin'ny firana protestanta enina 700 risakaizany mpanota fantatrao ny zanakao fa male mora lafika mangataka aminao mba atodio ka eno ny vavakay. Ny 9 voalohany sy ny 10. Jesosy matazony fainao ilay sakaizany mpanota mba harovy izay Jesosy mba tsy ho tafasaraka aminao dia misaotra indrindra Jesosy ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana ianareo izao dia hanao hira ny sampana.
ny fiainatsika tokoa ny fanarahantsika izao herinandro masina izao hanavaozantsika ny tontolo rehetra eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy na ara-panahy na ara-tsaina na ara-nofo ao anatin'izany daholo fa marary daholo anie marary fanahy marary saina marary ara-nofo zany no manjoa atsika amin'izao fotoana izao miparitaka ny valana aretina firenena maro nefa voakasika izany fotoana ny fanasitranana omaly fa Jesosy ry havana manasitrana na dia ny coronavirus ary zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay azy zany rehefa hitony eo amin'i Jesosy zany dia sitrana fa tsy zavatra tsy hain'i Jesosy atao fa ny zavatra fantatra ry any sofiny hita eny amin'ny anamanjery rehetrarehetra iny misy ny maty misy mitombo ny marary zany ny zavatra misy fa tsika rehetra araka ny tenin'Andriamanitra teo dia tompona andraikitra ny amin'ny amonjena ny firenetsika tahaka izay nataony Estera ataoko ahoana ozy ny fijery ny loza anjo ny fireneko ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako ny firenetsika tandondomindoza ny firenena any ampitan-dranomasina any zao tontolo izao tandondomindoza ry havana ny amin'ny fandringanana fa mandripaka ny fahavalo hivavaka isika rehetra hitondra n'izany eo anatrehan'i Jesosy mifampivavaina ireo mba ho sitrana ny voalazana soratra masina na dia vavaka ihany aza afaka ataontsika izany karaka hitsangana isika hivavaka Jesosy ny talata masina ianao ny asa rery ianao
mampiseho ny herinao Amandramanitra anao nanasitrana ny aretina rehetra. Misotranao Jesosy. Fa hatramin'izao ianao mbola miara-miasa amin'ny fiangona mpifoazana tsirairay. Hitanao daholo ny fiangona mpifoazana rehetra Jesosy. Izay manao izany asa izany. Naiza naiza misy azy. Hatrany ampitan-dranomasina any. Hamarinanao Jesosy ny teninao. Fa Andriamanitra mpanasitrana ianao. Ny dia kapoka taminao nanasitranana ny aretina rehetra. Ny ranao, ilay raha manadio, ilay raha manasitrana. Nandray an'izany daholo izay. Maly Jesosy. Betsaka ny marary. Any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Ary maro koa ny sitrana tamin'ny rofiny rehetra. Isaorana anao izany Jesosy. Misaotra betsaka. Mampiseho ny herinao. Fa ankehitriny kosa mbola misy koa nefa tsy sitrana Jesosy. Nangatanay aminao Jesosy. Miara-mivavaka eto izay. Araka ny teninao Jesosy hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Mangataka aminao izay. Tongava isa-tokantrano ianao Jesosy. Isam-batan'olona. Naiza naiza misy. Ny mpanomponao tsirairay avy. Ny marary any amin'ny hopitaly any Jesosy. Hitanao daholo izany. Izay rehetra voan'ny coronavirus. Hatrany ampitan-dranomasina any. Hitanao daholo ireny rehetrarehetra ireny. Mandehana Jesosy. Tongava any aminy ianao. Hanasitrana azy. Ny amin'ny aretiny rehetra Jesosy. Matoky ny herinao izay Jesosy. Ny herin'ilay fanahinao masina Jesosy. Nakao arotsaka ao amin'ny olonao tsirairay. Hanasitrana ampy-mizara ho anay rehetra ny fahasoavanao Jesosy. Fa ny fanahinao masina no manome anay izany fahasoavana izany. Ampy-mizara ho anay rehetra izany. Omeo ny tsirairay avy. Ianareo naty ratsy aza. Mahay amezafatsony zanakareo. Maika avafa ny renareo izay any an-danitra ny tsy hanome fanahy masina. Izay mangataka aminy. Mangataka aminao izay raha eo. Avy tsy hainy fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Nangatana izany. Mba handrotsahana izany. Ilay fanampanasitrana. Ho any amin'ny olona rehetra. Naiza naiza misy azy. Ho any amin'ny marary rehetra. Ka naharetiny inona naharetiny inona Jesosy. Sotrano izany Jesosy. Dia misaotra betsaka anao izay. Misaotra. Misaotra Jesosy. Tondra ny firenena koa izay Jesosy eto anatrehanao. Hitanao Jesosy. Izao manjoana izao. Ny fasahirana tsaina. Eo amin'ny mpitondra Jesosy. Mamany izao olana izao. Hitanao izany. Ny angatana aminao dia omeo saina endry. Avy aminao izy. Ny filoham-pirenena. Ny gouvernemanta manontolo. Izay miaraka aminy. Angatana aminao izany Jesosy. Fa reo no mpitondra anay. Dia jereo daholo ny olona rehetra Jesosy. Any ny elakelan-trano any. Misy mijaly any any Jesosy. Misy efa tsy manana any ko anatsona any any Jesosy. Mangataka aminao. Mba hijery. Hanasoa araka ny teninao. Arojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Mahafaly anay izany. Arananay fanantenana Jesosy. Fanany mahantra sy ny kamboty aza. Hitanao avokoa. Dia jereo. Ny fiangonana rehetra. Ireo namanay. Mpiara-miazakazaka aminay rehetra. Izay manaraka an'izao. Onjam-peo izao. Jesosy ianao hijery. Tanterao ny tenina fahamasoko sy ny foko teo aminareo mandrakariva. Na dia fanalavitra azy izahay. Ianao Jesosy mahita. Ny tsirairay avy any. Ianao anasoa. Hikarakara. Hamaly vavaka indrindrindrindra Jesosy. Dia matoky anao izay. Fa tsy hahafoy anay ianao. Betsaka ny zavatra tiany angatana aminao Jesosy.
Tsy voatanisana eto daholo. Ianao no mahalala ny ao am-poniny tsirairay avy. Fa mangataka aminao ianao izay efa nandeha any amin'ny isam-batan'olona any. Mba ianao Jesosy izay mba tiany angatahana aminao. Mangataka 2 minitra aminao izay Jesosy. Atongalano ny sofinao. Ianao ny anontana izay inona ny tianao ataoko aminao. Misaotra Jesosy, mbola miaino anay tsirairay avy. Ny tanako ianao tsy fohy fa mahavonjy. Ary ny sofiko tsy lalitalovana fa mahare. Henonao daholo Jesosy izany fangatahana izany. Misaotra Jesosy. Rainay ho izay any an-danitra. Ho Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Atao any sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Meo anay eny ny anina sahaza ho anay. Ary mamelany elokay, tahaka namelana izay neloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano, izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ane. Kiza tanteraka ny teniny amintsika manao hoe ny ntonono molony tsy mba nilavonao, ary ny niriny fony dia nomenao azy, ka nomenao fitahiana soa izy. Aza matahotra fa ny Jehovah Andriamanitra namonjy anao, hiaro anao amin'ny aretina rehetra. Fa izy no miteny aminao, manompoany Jehovah Andriamanitra dia hitahy anao izy, ary asorony aminao ny aretina. Misaotra Jesosy. Anao kosa ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ny dera mandaza, ary ny voninahitra mandrakizay tsy manam-pahataperana. Amen. 221 amin'ny firana protestanta. Eo an-tananao raiky no apetrako izao ny fiainako rehetra mata io ny zanaka ao andininy voalohany any. Jehovah Andriamanitra, eo ampelantananao no ametrahana ny fiainanay rehetra. Fa raha eo izay dia voaharo, tena voaharo tanteraka. Matoky anao izay Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo.
Atsangako itanako ufanekeke tunacheanao ufanekeko etwanacheanawe tupo intire yawe manunu tena ilai madichana neno ziratsinjira tewi masinawe sinjija tewi masuna nanaraputukuka nefai zizau rasitewi anauze sosiangambindrisi nifyairaku efaputikasine nampisewa nosava makaka nafana utamluza isencha nafana utamini luzi zaini changa napanda luvi na umebisile lafu haireni sadika kukanua atsanga kuntana kutesosa Atsangako itanaku ufanekeko etwanacheanawe tupo intire yawe manulu tena ilai madichana intire yawe ajanu masu nyantura kamina ajanu masu nyantura kamina asada chunfewak asada tu nifeuku anambaraku nfuat kwa mna anambaraku nivwati kwa minawe tupo intire yawe ajanu masu nyantura kamina efaransi unefambulatina resilacha ukainja mitumani masiarufara nyadalala sireodicha savapona fati yantukanui kutiandetu selasi zaitsuni anoni ansini hasana alauni ansusini asana wambuni akeichinyao manirisini jasa tupuo unera kunilasa asana chunfewa kutesosa asajatu nifeuku anambaraku nfuat kwa mna anambaraku nivwati kwa minawe intire yawe intire yawe ajanu masu nyantura kamina